Faly miarabantsika rehetrarehetra. Ty zavatra ty zany dia tiako mampandre anareo mivantana. Fa nas confirmation izahay fa lasa Irajoelina. Lasa niala tao a Madagasikara izy ary arak'le vaovao namekonareo maly mbola fanontaniana moa napetrako maly hoe Rajoelina ve no tao anatin'ny avion izay nalaina avy ao a Sainte-Marie. Izy tompoko no tao natao tanaty kesika izy dia nentin'ny hélicoptère dia iny kesika iny nampidina tao anatin'le avion militaire frantsay ohatran'ny entana. Dommage moa izany nandeha tsy niteny antsika hoe veloma ary mametra-pielana. Fa na tiana na tsy tiana dia rehefa miala ohatran'izay ny filoham-pirenena ao anatin'ny krizy izay mitranga eo amin'ny firenena dia mitsokan-daharana na manao abandon de poste no anarany. Izany hoe démissionne d'office izy. Ninona zany ho tenenin'ny rariva dia tsisy mieno. Talohany nandehanany dia nanao grâce izy. Fa olona anankifito tamin'ireo Apollo zany no nomeny grâce. Somary manahirana kely anay le grâce omeny satria olona efa tsy manana fahefana intsony izy ny manome grâce ary ny grâce nataony tamin'le Apollo dia ho takalo ny ainy. Izy ndray zany mampimerety le fiainana. Qu'est-ce que c'est risible. Rajoelina ndray re tompoko ny natakalo amin'ny Paul Rafanoirana fa tsy za. Azonareo ve le izy? Nanakalo ny tenany amin'ny Paul Rafanoirana si Paul Rafanoirana Maillot si Philippe François ary ireo voaroroy tamin'ny affaire Apollo Irajoelina. Izy zany no négocie hoe za re mba alèvre frantsay dia avoay I Paul Rafanoirana. Fa tsy faniry soa intsony natao takalonaina. Comme quoi tena hoe aza mba manao ratsy any eto an-tany. Lui qui voulait m'échanger avec Paul Rafanoirana, c'est lui maintenant qui est échangé avec Paul Rafanoirana. Grave, hein? Bon. So, ça va, miss. Apollo zany dia mahazo fahafana madiodio satria nazo grâce présidentielle. Mbola tsy ampy zany. Mbola misy olona hafa ihany koa izay ao anatin'ny listana olona 30 izay navokany moa anisan'izany Fernand Chello, Lola Rasumaharo, Berija Kungambanizay sy olona maromaro hafa zany. 7 amin'ireo affaire Apollo ary 30 ny totalin'izy ireo. Tsy misy fisaorana ataontsika ny Rajoelina. Il devait le faire, il l'a fait, raha tsy nataony io nataonay io. Donc, iresaka fotsiny azany zao hoe satria vacant efa tramaraina no tena an'izay, efa tramala no tena an'izay où est le soldat Ryan? Aiza Rajoelina? Apparemment zany efa any Dubai izy ary tsy nanaiky andray anazy etỳ Frantsa ny frantsay. Eto zany dia te-hiteny ho antsika rehetrarehetra dia nohy tsara ty zavatra teneniko ty. Rehefa vacant ny poste ny président de la République dia milaza ny HCC hoe sur requête ny zay olona afaka manao izany dia milaza ny HCC hoe constate la vacance de poste du président de la République. Dia omena ny olona izay manao intérim zany. Ny olona tokony hanao intérim nefa ny eto dia vacant ihany koa. Zay le mahatonga na miteny hoe
président ny Sénat dia par intérim amin'izao Indray Manjara André. Ny poste-ny président zany hoe ny chef d'État par intérim dia tokony ho président ny Sénat kanefa ny tsy azo ataony manao par intérim, président par intérim ianao mbola hiditra président par intérim koa lasa président pays. Tsy azo ataony pays dikan'izay vacant ny poste ny président de la République sy ny président ny Sénat. Ny gouvernement sisa no afaka mandray izany. Ny gouvernement nefany efa noraisiny colonel Michael de Fête. Mila acten'ny HCC fotsiny mila acten'ny HCC fotsiny izay gouvernance de fait noraisiny maramila izay. Dia io no constaten'ny HCC hoe omena ny gouvernement de fait ny fahefana. Dia tsy misy kabary, tsy misy fanonganam-panjakana, tsy nisy ny atao hoe coup d'état satria ny président no nanala tena nanakalony tenany tamin'ny gadra politika. Zay zany ny vaovao tsara tiako ataonareo ary tokony hisy balle populaire androany alina na rapitso hariva anamarinantsika fa dia nanala tena Rajoelina. Za moa tsy tianareo le mame baiko fa tsy baiko akory tompoko ny omeko fa filazana, torolalana sy toromarika ho antsika rehetra izay niarany tolona teto nandritry ny 2019 makaty. Inona zany ny tokony atao zao? Ny tokony atao dia tsy manana accès intsony amin'ny hainao manjery mpanjakana i Andry Rajoelina sy ny ministra izay nitendreny. Tsy manana accès intsony fa ny kapsata izay gouvernant de fait ao Madagasikara amin'izao no mandray ny radio-pirenena sy ny télé-pirenena. Ho an'ireo mpitsara, ianareo ao amin'ny HCC mbola omena ataontsika hoe trêve nareo anao an'io constat de vacances de poste sy transfert de pouvoir any amin'ny kapsata io. Fa mijery anareo izao tontolo izao, za tsy teny hoe inona ny tokony ataonareo fa fantatrareo ny tokony ataonareo rehefa autosaisine no ataonareo zany satria tsy voatery hisy aka ianareo raha efa hita fa tsy eo ny président de la République. Ka mijery anareo ny zao tontolo zao ny malagasy rehetra, ny malagasy izay midina eny an-dalambe ka ataovy ny adidinareo alohany ametrahanareo fielana. Ny Sénat mametra-pielana fao be ianareo alohany trongisanay anareo amin'ny bulldozer. Efa niteny tadidinareo ve le niteneniko iny hoe rehefa ho avy odiany dia ho trongisinay amin'ny bulldozer. Tsy bulldozer ny trongisanay azy fa tamin'ny vahoaka PDB miaraka amin'ny maramila. Efa bulldozer ihany zany. Donc mahazo mifaly tsika aloha fa lasa Rajoelina dia rapitsotsika mifaly rehefa tena eo ampelatanantsika ny décision ny HCC mamindra ny fahefana plein pouvoir amin'ny colonel Michael. Colonel Michael fa tsy ny Sengam. Ny Sengam mbola ao ambany fiadidiny. Tsy misy resaka grade eto, tsy misy resaka hoe qui est général, qui est colonel, qui est au gradé, qui est moins gradé. Firenena ny resaka eto. Firenena no resaka eto dikan'izay dia izay nampiseho izany fitiavan-tanindrazana izany no hitondra an'izany. Mila manao fanadiovana fao betsika, fanadiovana ny tanàna, fanadiovana ny toe-tsaina, fanadiovana ny
tontolo politika ary fanadiovana ny institution mitantana ny firenena. Fantatritsika fa feno fahalovana, corruption, gabegie isan-karazany ao. Dia izay no averitsika satria nahoana izany gabegie tsy fahaiza mitantana falotona fisainana, izany hoe corruption ao anaty loha zany no nanimba ny firenetsika io. Ka za zany dia miteny aminareo eto hoe rehefa tonga any dia ametraka an'izany Madagasikara tany tandalana, Madagasikara manaja ny lalàna, Madagasikara manadio ny toe-tsaina sy ny tontolo iainana, manadio ny politika ary manadio ihany koa ny fitatanandrara-panjakana rehetra. Etsy andaniny manan-karena isika fa tsy mahantra. Za moa zany tena hoe je refuse qu'on dise que Madagascar est pauvre. Nous ne sommes pas pauvres. On nous réduit dans la pauvreté. Ka ireo arenantsika rehetrarehetra ao Madagasikara tompoko dia fananantsika malagasy. Rehefa teratany malagasy ianao zany dia mananjo, manana droit, manana part amin'ny arena malagasy rehetra. Na tany io, na arena kibony tany. Ka izay zavatra no mila alamintsika koa faranzaingana mba hisitrahany malagasy rehetra ny harem-pirenena malagasy. Zany hoe ny harem-pirenena malagasy dia ho tatanina tsara ao anatin'ny fanjakana tsara tatana mba hisitrahany malagasy rehetra. Mba hisy an'izany tena hôpitaly tena mitsabo vahoaka gratuitement ary manara-penitra ao Madagasikara. Mba tena hisy an'izany université sy sekoly ary fianarana tena manara-penitra ao Madagasikara. Mba tena hisy an'izany hoe sécurité ao Madagasikara izay omeny mpitandro ny filaminana izay tena miaro ny vahoaka sy ny fananany ary tena misy fitsarana madio. Fa tsy fitsarana izay manao boksa vola ao amin'ny fitsarana sy hihetraketrahany mpitondra sy hihetraketrahany mpitsara mpanao kolikoly. Noho izany dia miteny aminareo anisan'ny laham-pahamehanantsika dia ny manala an'ireo juridiction privilégié, PAC, haute cour de justice, ireo karakarazana cour spécialisé ireo ho averina amin'ny fitsarana ny raharaha rehetrarehetra voalazany code pénal. Tsisy an'izany tsony hoe tsy compétence sany parquet io. Ary manomboka izao dia afaka mandray an'ireny raharaha rehetrarehetra na blanchiment na inona ny parquet. Fa saingy ireo olona rehetra izay napetraka Mamy Ravatomanga sy Rajoelina ao amin'ny fitsarana dia mila soit mametra-pelana, soit se mettre araky ny lalana mahitsy. So dia mbola hiteniteny eo indray hoe io be zay vita zay ary fantatray daholo nareo dia mbo mipetra tsara amin'izay. Miantso ny mpitsara rehetra izay tsy voavidin-Ravatomanga sy tsy voavidin-Rajoelina mba hiseo ary fantatray koa ireo izay efa mpiaraka aminazy mandana misitrika. Fa tsy so dia hisehoseho hoe hitindray zay fa tonga dia mahazy ny osta eo fa miteny azay. Faharoa, Mamy Ravatomanga dia nanao tantely afa-drakotra ny firenetsika. Tsy azo avela ho dans l'impunité zany. Miala tsiny ho an'ny olona izay milaza hoe tsy tokony hisy ny valifaty politika. Tsy valifaty politika tompoko ny fitsarana ny olona izay nanao alatra, fangoronan-karena, famonon'olona, fanakaramana olona hamono vahoaka. Tsy valifaty politika akory ny fanasaziana ny olona mpanao politika nambotry firenena sy nandatsa-drà. Fa zany ny atao hoe lutte contre l'impunité. Ka izay mieritreritra hoe tsy tokony kitianareo
dia reviseo aloha de jerevo rery ny fandatsahan-drano ataony zareo nandritra n'izay tolona nanomboka tamin'ny 25 makaty zay sy ny akoatran'izay. Fa misy olona zazakely, misy ray aman-dreny, misy olona tanora, misy tapaka ny connexion-ko. Misy olona marobe veriasa nefa